Zay ny koa mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray sy manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fananganana ny drafitra momba ny fanajariana ny tany ny ministera-panjakana hamisahana ny fanatanterana ny tetika asan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana tsy ho an'ny eto an-drenivohitra ihany zany adidy-goavana izany fa mipakatra any amin'ny faritra ihany koa. Ny fanaovana ny drafitra samihafa momba ny fanajariana ny tany SRT na ny schéma régionaux de l'aménagement du territoire ary ny schéma d'aménagement communaux ireo drafitra ireo izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ifotony. Amin'izao fotoana izao dia miditra tsihatra amin'ny fandrafetana izany na ny sehatra tsy miankina na ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera-panjakana misahana fanatanterahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena fanajariana ny tany ary amin'ny fampitaovana. Ireo fitaovana anankiroa ireo zany hoe le schéma d'aménagement communaux dia efa nandalo an'ireo atao hoe dingana rehetra izay nilalovany tany atoerana zany hoe teo anivon'ny commune izany ary nandalo ny teo anivon'ny faritra. Ny torolalana misy ankehitriny moa zany dia hoe rehefa vita ny any atoerana dia tsy maintsy ataony fampahafantarana azy aty anivon'ny fitondram-panjakana filobe atao amin'ny ministera-panjakana. Dia rehefa vita izany dia misy ny didy fitondrana izay ho avoakan'ny ministera-panjakana ho fandaniana amin'ny fomba ofisialy an'ireny drafitra ifotony ny fanajariana ny tany ireny. Ny zavatra tsara ho marihana dia hoe marina fa misy ny vanim-potoana ny resaka fifidianana nefa tsy nasakana an'ireo mpitantana eo anivon'ny commune mba handany izany amin'ny fomba ofisialy satria fitaovana anankiray izay ho ampiasain'ny commune ao anatin'ny 10 taona ho avy ny drafitra ifotony ny fanajariana ny tany. Anisan'ny dingana tanterahana amin'izao fotoana izao ny fankatoavana ny drafitra ny fanajariana ny commune ao anatin'ny faritra Boeny, anisan'ny commune Ambato, Ambamiray ary Andranomamy. Ny fiara-miasa amin'ny Allemagne GIZ no manohana arabola amin'ny fanatotosana ny drafitra fanajariana ny tany ho an'ny faritra Boeny, Antsimandrefana ary Tsiana. Marihana fa ankoatran'ny GIZ, anisan'ny mandray anjara amin'ny fanohanana fanatanterahana ny drafitra fanajariana ny tany ny AS ary ny UN Habitat.